Ireo fandoavana ny boursan'ny mpianatra, ireo fandoavana ny karaman'ny mpiasa-mpanjakana dia tsy ho ataon'ny paoma intsony fa ny poste finance no iandraikitra an'izany. L'accès aux services financiers dans un pays est considéré comme facteur de progrès pour 7 des 17 objectifs de développement durable. La première étape vers une inclusion financière entière est de pouvoir accéder à un compte d'opération courante, un projet qui s'inscrit dans le plan stratégique numérique du MNDPT. Le ministère de la Poste de Fifandraisan-Davitra dia développer un plan stratégique du numérique zany hoe inona ny zavatra tokony atao eto Madagasikara mandritry ny 5 taona manaraka momba ny digital, momba ny numérique. Ny poste malagasy dia maka toerana betsaka ao anatin'iny satria fantatsika ny poste malagasy fa levier ho an'ny vahoaka malagasy pour l'inclusion, tsy ny inclusion numérique ihany koa fa ny inclusion digitale. Iova ny service ao anatiny satria eo ny service efa fantatsika zao momba ny courrier, momba ny logistique, isy ny service social zay atao hoe guichet unique ho an'olona zay te hangataka certificat d'hébergement, certificat de résidence, fa izy koa no atao hoe service financier zany hoe inclusion financière ahafahan'ny malagasy misitraka crédit sy misitraka service financier. Zay zany ny karazana hoe fampirobodona ny poste malagasy ao anatin'izay plan stratégique du numérique zay. Des services financiers fournis par le biais de la Poste Malagasy au bénéfice des citoyens. 250 agences de la Poste Malagasy réparties dans tout Madagascar seront donc intégrées d'une institution de microfinance dont le nom sera la Poste Finance. La Poste Finance tompoko dia banque postale ho an'ny malagasy dia izy ary rehefa nangataka ny agrément tany CSBF izay dia ny agrément na IMF aloha zany hoe microfinance sy monnaie électronique nangatahana ary zany agrément zany dia azonay tamin'ny volana novembre teo anaovana microfinance zany hoe crédit ho an'ny ireo artisan ho an'ny vahoaka malagasy zany plus ny distribution na monnaie électronique. Mahasamihafa ny poste finance sy ny microcrédit hafa dia hoe ny taux zany le crédit mba ho taux ho zakany be sy maro satria les postes finance, les banques postales dia natao ho an'ny sarabe bahoaka, natao ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy natao fotsiny hoe ho an'ny cadre na ho an'ny entrepreneur na ohatra zany. Eo ampanaovana ny projet fanokafana zany zay satria mbola manana clause suspensive moa zany. Raha ny perspective dia fandehaniko teo zany hoe le IMF zany dia andingana voalohany atongavana ny hoe banque postale ary ny tanjony ny fanjakana dia anokana zany banque postale zany banque ho an'ny vahoaka malagasy afaka 3 taona na 4 taona eo zany fa amin'izao voalohany zao dia hoe poste finance. Donc misokatra zany ny eto amin'ny flagship eto amin'ny volana mars ny poste finance amin'ity taona 2024 sy 2025 dia isy agence eo amin'ny 10 eo ho sokafana maneran'ny Madagasikara ary zay agence efa flagshipé ny poste zany dia ho asina ny service financier sy poste finance io. Ainsi, la population malgache pourra avoir accès à des services financiers à un taux raisonnable et cela dans toute l'île dès cette année. Miafatra dia hoe miova ny poste dia hivoatra ao daholo ny service rehetra ka miezantsika malagasy anaiky izany fanovana zany ary andeha amin'izany fanovana zany atonga ny poste malagasy tena ho fitaovana pour ny inclusion ary pour ny transformation numérique.